Falmerabantsika rehetrarehetra indray a, iresaka momba ny toyany affaire Romiguette isika satria araky ny nambarako tamin'ny alarobia tamin'ny lakamisy teo zany a no nanomboka alarobia après-midi no nenon'ny avokany zany a ny fiarovatenan'ny Romy ary ny Zoma ny procureur indray kosa nanao contre interrogatoire anazy. Tiako nampiarahana reo satria mba hampisy an'le mba hampamoramora an'le fintina dia tiako hoe ina version sy ina version rehefa teo amin'le contre interrogatoire dia amin'izay tsika tsy lany fotoana fa miverimberina be manko le izy. Dia zao zany ny fandehana nandritra ny 10 andro teo zany izahay nandritra ny 10 andro ny eno enregistrement sy ny eno ny fanambarany témoin contre ny Romy. Nandritra n'izay 10 andro zay dia naverina indroa misy averina indroa le enregistrement sady eo les témoins dia ametrana fantaniana dia alefa kely enregistrement dia ametrana fantaniana izy mikasika an'iny dia ohatrizay hatrany tamin'ny voalohany nenona fotsiny le enregistrement rehetrarehetra tamin'ny fandroany sady ametrana fantaniana les témoins no mihaino l'enregistrement. Zany hoe ny tiako tenena dia les jurés 12 izay nanatrika teo zany dia nanomboka hatramin'ny netombohan'ny procès ka hatramin'ny Zoma teo dia nanatrika teo foana ary naheno daholo ary zareo tsy vitany hoe maheno fa misy dossier ohatr'izany eo aminazy eo avadika tsikelikely dia miaraka amin'ny écouteur dia mihaino dia mandray note izy mandray izay note tiany soratana eo. Dia tamin'ny lakamisy zany dia ny avocat ho an'izay tsy mahafantatra moa zany atao hoe avocat dia mpisolo vava. Ny avocat mpisolo vava, ny juge mpitsara, samy hafa ireo. Ny juge mijery ny raharaha dia mandinika hoe iza meloka iza tsy meloka. Ny atao hoe juré aty amin'ny tany Anglisy sy any États-Unis sy amin'ireny firenena mampiasa ny atao hoe common law reny dia misy juré. Zany juré zany dia ohatrany hoe mpitsara mpanampy izay fidina eny amin'ny fiarahamonina anampy an'le mpitsara les juges anao peut-être qu'elle va mila désactiver écoutez. Dia le juré 12 reo manome ny aviany amin'le mpitsara rehefa vita ny procès rehetrarehetra zany mbola tsy vita moa izao fa mbola mitohy amin'ny herinandro. Dia zareo zany mandinika ambony ambany reto ny pirofo reto ny fanadihadiana natao ty ny voalazan'ny vavolombelona ty ny voalazan'ny voapanga ary ty ny voalazan'ny fanenjenana ny prosecuteur dia manao plaidoirie ny défense ny avocat ny voapanga amin'ny farany indrindra dia eo amin'izay izy mandinika hoe meloka sa tsy meloka i Romy. Dia maka fotoana lavalava zareo na fohifohy mety hoe afaka adiny iray izy dia mamoaka mety hoe afaka 3 andro 4 andro na ohatrany izy mamoaka hoe meloka sa tsy meloka le olona. Dia rehefa hoe meloka le olona dia manome daty indray le juge hoe eny ary meloka izy zany dia amin'izao daty mamoaka ny verdict na ny didy hoe voasazy zao taona hatramaizina izy na lamande izy zao taona zao ny lamande alohany na hoe tsy meloka izy ny juré dia lazaina fa tsy meloka zany le olona engane ka tsy ho adala le juré fa ho lazaiko anao qu'est-ce qui s'est passé.
Inona zany nitranga nanomboka tamin'ny larobia après-midi lakamisy zoma. Ny ligne de défense Sandromi zany hoe ny fiarovan-tenany zany dia hoe za tsy nanao nininona, za tsy nanino tsy naninona, za tia ny Madagasikara, za miasa ao amin'ny gouvernementa, tsy nanao afa-tsy ny asako ary iza dia manampy ny malagasy mba hivoatra ao aniala ao anatin'ny fahantrana araky ny politika gouvernementale izay entiny Rajoelina. Izay fiarovan-tenany. Dia milaza izy fa tsy nandray vola mihitsy ary tsy nangataka vola mihitsy. Ino zany? Tsy nangataka vola mihitsy ho azy tamin'ny orinasa Gemfields. Izay zany ny filazany. Izay ny antony andavany fiampanganana azy. Fa inona no nitranga an-taniana zany izy. Ianao zany Romia mahay langue anankiefatra. Eny tompoko. Mahay teny frantsay, teny anglisy, teny malagasy ary teny rosianina. Fa teny frantsay sy teny anglisy sy teny malagasy ny tena hainy fa ny teny rosianina sy ny teny anglisy tsy dia tena hainy tsara fa teny fotsiny izy dia mamaky sy manoratra fa tsy dia tena mahay tsara. Nanao MBA, zany MBA zany Master of Business Affaires taty à Londres izy ary mikasika ny RSE zany bac plus 5 zany 2 ans ao aorianany licence ny MBA. Dia io natao amin'ny teny anglisy ranoray dia milaza izy fa tsy mahay teny anglisy, misy zavatra hono tsy azony. Eny ary. Dia izy président ny commission éthique sy lutte contre la corruption ny GEM na groupement des entreprises de Madagascar any Madagascar. Zany hoe fikambanany mpampiasa vola malagasy ny secteur privé. Izy niasa tamin'ny orinasa manao extraction minière sy mine sy pétrole. Et voilà, tsy maintsy manana TOEFL ary tsy maintsy mafeny 950 amin'ny score TOEIC. Zay zao raha nanao tsy za koa raha milaza hoe anenanga tamin'izay 750. Dia ny olona izay hanao MBA tsy maintsy mafeny 950 zany raha te handeha hanao MBA amin'ny teny anglisy dia tsy maintsy mbola manezaka aloha manao teny anglisy jusqu'à 950 niveau anao, zany hoe parler fluently. Sady mahay miteny ianao, mahay manoratra ianao, mahay mamaky ianao, mahay tonga dia rédiger zavatra technique amin'ny teny anglisy. Master of Business Administration. Dia RSE zany resaka environnement sy redevabilité sociétale amin'ny environnement. Zay ny dikan'le RSE. Ary io RSE io masarotiny be mihitsy ny aty avelany aty. Fa ao Madagascar atao fitadiavam-bola le izy. Ça c'est une parenthèse. Zany hoe nianatra zany ty ramatoa nianatra RSE mba ahafahana amin'ny négoce amin'ny société zay investir ao Madagascar hoe inona ny responsabilité sociétale ataonareo. Inona ilay responsabilité sociétale sy environnementale. Hoe inona ny retombées économique sy fierovana ny environnement ary ho an'ny fiarahamonina izay anaovanareo investissement eto Madagascar. Raha zavatra tena important be io aty andafy aty sy eran-tany ao Madagascar tena hitantsika ve hoe misy an'izany RSE zany ao Madagascar. Hitantsika ve tena misy retombées socio-économique environnemental ny investissement Madagascar. Misy an'izany ve ny ataony ISCO, neny QMM, neny Ambatovy, neny Madagascarol, neny Tsektsony, izy mianakavy rehetrarehetra tsisy. Atao fangalam-bola fotsiny io satria toizako le procès
nandazany izy mbola lavo ny fampangana azy tsy nangataka vola tamin'ny Genfield hono izy ary izy dia expert niarany asa tamina société trandraka extraction minière sy trandrakarena kibontany sy pétrole efa représentant ni CNOC izy CNOOC sy représentant ni efa niasa tao Madagascarol akoatra ny asa hafa fa reo zany teneniko fa rehefa nifampiresaka tamin'ny Genfield izy dia nahatsapy izy fa tsy manana ny expertise ilaina ka dia noho izany napiditra ny tabuto ao anatin'le fifampiresana satria hony i tabuto dia efa zatra amin'ny fanaovana dossier momba ny zany resaka extraction minière zany ary izy nahita fa i Genfield dia orinasa tena intéressant be mihitsy ary tena mety amin'ny Madagasikara ny idiran'ny Genfield ao a Madagasikara ary dia niteny tamin'ny folan'ny républicain Rajoelina hono izy hoe intéressant be ty société ty ary tena ataotsika izay idirany io atao Madagasikara nefa entre parenthèses tsy nampiony tamin'ny Andry Rajoelina mihitsy ireo olo eo telo taona ty aoriana nomboka 2021 izy niresaka tamin'ireo olona 22 23 bon 2 ans eo zany efa tamin'ny 2008 io société io no tao Madagasikara ary efa niezaka nangataka permis d'exploitation depuis 2009 ka hatramin'ny 2019 tsy nahazo mihitsy de 2020 nifampiresaka nisy Covid teo dia nijanjanona daholo ny fifampiresana 2021 verina nifampiresaka indray amin'ny mpitondra ao Madagasikara hoe izahay mba te investir aty dia hitanareo amin'izay zany le tena maika be mihitsy hony ny fitondram-panjakana malagasy fa hoe nahita investisseur ary zareo izay miasa ao amin'ny présidence ao fa tamin'ny fotoana izay nahitany ny resany voalohany tamin'ny Genfield zany dia conseiller non officiel ny présidence izy misy an'izany ka izany eo reo olona misy conseiller officiel dia misy conseiller officieux dia izy zany anisan'ny conseiller non officiel dia à titre an'izay izy hoe conseiller non officiel zay dia afaka mifampiresaka amin'ny Andry Rajoelina dia afaka mifampitelefona afaka miéchanger WhatsApp dia voilà dia izy zany zareo hony mitady investisseur ary miezaka mitady investisseur be dia be ary izay mihitsy ny politika mpanjakana ary izy dia anisany nanao an'izay ary nanomboka tamin'ny 2021 mihitsy zareo no manao an'io hitantsika tany à Paris zareo nandeha tany amin'le salon ny Medem tany Longchamp tany Paris dia tsy nahazo investisseur naray ary satria ohatr'izao moa ny fataoko aizany olona tsy hitsoaka dia izay zany ny fandehany ny raha ohatra ka fitianiko le avocat tena hoe aveziveziny ny sainy olona lefa ny arida ohatrany hoe amborobeny zany fa izay moa ny asany amin'ny avocat anazy dia manao avocat izy fa tamin'ity indray mitoraka ity izahay nijery zany dia tena hoe avocat du diable leranga ary efa hitany hoe tsy tantsony izay fomba iarovana an'le client dia laniny ny fotoana fa nandritry ny ray andro maninjitra sy tapany ka larbi après midi lakamisy tontolo mbola tapany kely tamin'ny zoma maraina mbola izy ihany mametraka fantaniana mandany lera miverina gauche miverina droite pour dire hoe Romy dia olo-masina tsy nanao afa-tsy niasa ho an'ny tanindrazana izy dia tsy dia tena mateny anglisy tsara ka misy tsy azony tsara le resaka izay atrehany eo dia misy adininy koa le zavatra ny fampiresana izy koa tsy tompony tenany tabuto ka izay zavatra ataon'ny tabuto tsy izy ny responsable na dia izy raha napiditra ny tabuto tao indraindray izy manaiky fotsiny hoe ye izay mihitsy le izy fa izy tsy d'accord fa i tabuto no mampiteny anazy an'izay zay zany fiarovan-tenany en gros dia hoe
Itabuto zay efa ny plaidé coupable zany no tadiaviny alentika ao anatin'ilay izy fa izy de miaro ny intérêt ny gouvernement ary ny fifanarana rehetra izay nataony teo de ho an'ny malagasy sy ho an'ny gouvernement malagasy. Azonareo ilay izy. De rehefa nandeha amin'izay ny contre-interrogatoire. Rehefa nandeha amin'izay ny contre-interrogatoire de zao no teneniny hoe fanontaniana voalohany napetraky le prosécuteur zany le prosécuteur zany équivalent ny procureur any amintsika. Izy ny tompony fanenjena de izy manao contre-interrogatoire rehefa vita ny avocat ny Romy. De ozy izy ny hoe enao zany nandrato fianarana ambony. Enao manana expérience goavana be mihitsy amin'ny resaka extraction minière. Eny ny valiny, eny tena fiara mihitsy raha matoa ie tena marina. De aveo enao koa dia président, chairman ni commission éthique et déontologie ni secteur privé. Eny tompoko. De enao napiditra ny Tabuto ifampiresaka amin'ny Gemfield. Eny tompoko. Ary enao dia ny nanatrika ny réunion sasatsasany tamin'ireo indrindra rehefa miresaka zareo mila mandoa vola ohatr'izao. Kofony izy de misotro rano kely aloha. De asa izy misotro rano kely. Fa tsy de tena hoe azoko loatra j'ai rien compris, tsy de tena azoko loatra le zavatra resahana eo izy. Izy amin'io manam-pahaizana be, izy amin'io napiditra an'le olona, izy amin'io efa zatra miresaka minina. Fa rehefa tonga ny fanontaniana hoe de enao nanatrika an'le izy amin'ity olona izay nampidirinao de zay en fait zany indraindray ozy sy fotoanako somary maimaika sy foy zay rehefa miona tsy de tena hoe mitraina be de tsy de tena azoko loatra le zavatra resahana de manaikinaiky fotsiny Ianao ve aussi les procureurs, président en commission éthique et lutte contre la corruption en secteur privé, de tsitanao eo ambany masonao eo ioro Tabuto sy ny orinasa Gemfield discuter miady varotra volana corruption. Tsy zay fazahoko anazy sa fazahoko anazy de karamany ny Tabuto. Ary za natoko be any Tabuto io izy natoko be anazy satria za ozy izy no napiditra anazy tao anatin'le fifampiresahana de miezaka ozy izy ametraka fitokisana tanteraka taminy de tsy neritreritra mihitsy hoe andeha hanao an'izany izy. De bon, enao zany miteny hoe Tabuto no tena miresaka de ao anatin'ity oronam-peo ty de tany sain'le procureur eo le oronam-peo page zao voalazanao nanontany ny Gemfield. Ianao ve Romy d'accord amin'ny zavatra tenenin'ny Philippe milaza izy hoe mila mandoa 125 000 francs suisse izahay. Tena zay mihitsy ka mila mandona reo satria misy asa tao amin'io. Manahirana anay manko izy Gemfield ny andoha vola ohatr'izany mba ionana amina président amina firenena anankiray ary zay tsy mbola mpanao an'izany ka zay zany somary sadaikatra amin'le fangatahana ka tsy fionana amin'ny président fotsiny io fa ny fionanareo amin'ny président Romy amin'io mamaly ao anatin'le oronam-peo tsy fionana amin'ny président fotsiny io fa alohan'le fionana nareo mila manomana hoe inona no resanareo ao aorian'le fionana nareo mila omanina hoe inona ny contrat ataonareo ho proposena ny président ao aorian'izay rehefa mahazo an'le accord ny président nareo mbola mandeha manao lobbying izahay any amin'ny parlement sy any amin'ny député